Tompoko lasy tompoko vavy ka Felina indray no ifanatrehantsika amin'ity androany ity amin'ny fandaharana mahazatra antsika amorom-patana izay akasitrahana anareo ny fiarahana hatrany sy ny fankasitrahanareo ity fandaharana ity dia misaotra indrindra. Izy telo mirahalahy ireto no vahintsika amin'ity androany ity. Ilaza ny teneny aminareo izy dia iresaka isika hoe inona indray ary zany ny amorom-pantana ifampitantarantsika sy resahantsika eto androany tao Mandroso. Dia ampifaliana lehibe no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana amorom-pantana amin'izao fotoana izao satria tonga tokoa ny fotoana izay fotoana iandrasany be sy ny maro hoe ahoana marina inona indray ny loha-hevitra dia indreto izay vonona aneo hevitra sy ilaza amin'izay mety loha-hevitra indray androany iarahantsika mahita hoe inona ny mety ho fanehoan-kevitra ao anatin'izay fandaharana izay dia matoky izay fa ianareo liana izay koa vonina ilaza misaotra indrindra. Eny tompoko amafisiko ny araba izay nentina namana teo aloha teo satria lasa tsy manao veloma namatezitra ny tonga tsy miaraba ihany koa firingimevitra ka ity ampiandohana dia faly miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana amorom-patana any atokantrano rehetra any eto ihany koa raha matao vonita taminy dia faly miaraba anao ihany koa ary makasitraka sady ety ampiandohana tamin'ny fanasaina izay nataonao any mino izay fa oliana amin'ny zavatra ho resahany eto ianareo manarafinaritra raha tompoko makasitraka ny miaraba amin'ny mpanaraka fandaharana amorom-patana Rina Edouard. Izy telo mirahalahy hoy no vahintsika androany iaraka amintsika rehetra ny tokantrano any antsehatra eto. Ina moa ny loha-hevitra ianareo any tokantrano anome ny loha-hevitra fa zay koa eto ilaza hoe inona ilay loha-hevitra. Iaraha mahalala fa amin'izao fotoana izao noho ny fahasarotan'ny fiainany dia miandahy miambavy ny mitady vola mba ho famelomana ny ao an-tokantrano. Manahoana ny fanatrehanareo lehilahy zany hoe vehivavy mandeha mivoaka ny trano mitady vola mampilamina ny eritreretrareo ihany ve zany satria raha ny taloha dia tena hoe ny vehivavy dia ao an-trano mikarakara tokantrano ny ankizy ny sasalamba sy sisa maromaro ny sasahany ao fa amin'izao fotoana izao dia mety ny ankamaroany lehilahy tsy manao ny asam-behivavy fa ny vehivavy zany dia manao ny asa rehetrarehetra miampy an'izay andraikitry ny lehilahy sahany eo an-tokantrano. Mandroso sahatra maneho hevitra. Eny tompoko malohanan'izay loha-hevitra izay Fendra Coutson dia milaza manambara hoe zava-dehibe tokoa ny fifanampiana eo anatin'ny tokantrano ary rary ny sintsiny indrindra satria raha tamin'izany vaninandro izany ny lahy no mitady fa ny vehivavy kosa no mikarakara dia amin'izao tsy maintsy mifanampy satria ny antony dia tsotra miakatra ny fiainana tamin'izany mbola fambolena no betsaka indrindra fa zao na ny zavatra tany ambolena aza efa tsy misy dia izay ny antony hoe rary ny indrindra natoka mifanampy amin'ny fitadavana izay mahasoa anatin'ny tokantrano ny lasy ny vavy. Eny fanamafisako an'izay teny Fendra Coutson izay ny anarako moa dia raha miaro-tsonja ny Rina ionja ny fiantsoana marina dia marina tokoa hoe ilaina ny fiaraha-miasan'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano indrindra amin'izao fiainana sarotra izao anefa ilaina ihany ny fametrahana hoe anjara andraikitry ny tsirairay eo anivon'ny tokantrano satria raha samy ataontsika hoe hiasa daholo ny eo anivon'ny tokantrano dia ataoko fa tsy dia hisy tokotany indray ngamba ny ao an-trano indrindra ho an'ny renim-pianakaviana zany eo amin'ny fikarakarana ny ankizy sy ny manodidina na ny raim-pianakaviana ary indraindray mantsika rasa variana loatra ohatra amin'ny fitadiavana any ka na ny ankizy ao an-tokantrano ary lasa akilaila zany ny filazana azy hoe lasa tsy zarazara sy akila bao ny fikarakarana ny ankizy na ny tokantrano dia mety hoe samosorena avy reraka avy amin'ny asany iray ny tsirairay dia lasa hiteraka fifandirana na ihany koa hoe hiteraka fifamalina tsy fidina eo anivon'ny tokantrano dia amin'ny lafiny indray ilaina ilay mifanampy zany amin'ny resaka asa fitadiavam-bola anefa ihany koa tsy ambakan'izay ihany koa ilaina ihany koa ny lasiny vavy mifanohana ao anivon'ny tokantrano na fikarakarana tokantrano zany ena fa samy miasa fa nefa na izany azy tsy hoe ny vavy ihany ohatra no mpikarakara tokantrano ny lehilahy natao hitady
fa mifamiana zany lasa mivavy eo zay tokantrano zay raha izay ny olazana azy misaotra indrindra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao zany tsy maintsy mifanampy ny lasy ny vavy satria tsy vitan'ny lehilahy irery ny mamelona ny ankolany amin'izao satria ny maro karama amin'izao ambany dia ambany ny karaman'ny lehilahy dia tsy efa satria ny maro karama mbola Madagasikara mbola 1 million farany ambony dia tsy maintsy mifanampy zany mpivady eo amin'ny tokantrano nefa ny ofatrano tsy maintsy ifanampiana ny sakafon'ny ankizy ny momba ny fianarana zay ngamba ny teo. Ye fa fanatrihanareo lehilahiny zany ionja moa teo zao nanao hoe ilaina ny fifanampiana satria fahasarotan'ny fiainany fa nefa kosa ozy ionja mila lanjalanjaina ihany le izy satria manjary tavela le zaza mila lanjalanjaina le fivoahan'le vehivavy ny trano hitady voly satria manjary tavela ny ao atokantrano fa ngamoa anjara ny vehivavy rery ihany koa zany ao atokantrano. Maliko izay teninao zay marina fa hoe tsy anjaran'ny vehivavy no mamelona anjaran'ny lehilahy no tena atao hoe mamelona raha ny lalam-piainana no dinihana anefa raha anampy ny vehivavy ekena afaka manampy izy ireo fa kosa nefa indraindray amin'ny lafiny anankiray isika lehilahy indraindray lasa hoe miasa ny vatsika dia lasa indraindraytsika metehatra lasa misy feteherana ihany koa amin'ny vehivavy ihany koa na atsika tsirairay avy nefa ny fiainana hoe atao hifanampiana dia noho izany zany mila mifanohana foana tsika ndra raha tokantrano ihany koa indrindra ny fahatsakana rano ny fikarakarana ny ankizy amin'izao fiainana sarotro zao ilaina ny mifanohana lalandava zany eo anivon'ny tokantrano mba hahafahan'ny fiainana tokantranontsika mirindra tsara na eo amin'ny fitadiavana zany na eo amin'ny fikarakarana ny ankizy sy ny ao anivon'ny tokantrano rehetra ao. Ao anatin'izay rehetra izay no tenenako sy ilazako hoe hoy sakaiza tatsy hoe ilaina tokoa ary tena marina zany hifanampiana ny fiainana fa ny zavatra misy ihany koa ao anatin'izay dia indraindrange ny vehivavy raha toka manampy ka sendra sakotra ny lehilahy ao anatin'izay asa izay mora ho an'ny vehivavy no mitady asa fa sakotra ho an'ny lehilahy dia ny zavatra misy indraindray dia manao tsinotsinona ny lehilahy ny akamaroan'ny vehivavy zay miasa zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina izany betsaka izany ary misy ihany koa nefa araka ny tenin'ny ionja teo hoe misy le lehilahy metehitra an'le vehivavy hoe efa miasa iny dia zay azo dia kepohana angamba tsy mety zay rahalahako isany zay mieritreritra an'izany dia tadidio tsara hoe ny fiainana hifanampiana ka ao anatin'izay fifanampiana izay ny fiainana dia tokony hifanohana hifanampy ary hifampiseho hoe zao ny zavatra hita fa tsy fanafokafina mba tsy hahatonga n'ilay fiaina tokantrano ho rava sy potika hifanampiana ny fiainana hoy satria raha toka heterantsika ny vehivavy rery dia na heterantsika ny lehilahy irery mety tsy ho vita raha toka andeha foana ny vehivavy andeha hikarama ahoana ny asa mandraraha ao anatin'ny tokantrano ho vitantsika ve ny andamina alavorary ny tokantrano sy ampirindra ireo fiainanjanantsika izany indrindra ny antony hoe hifanampiana ny fiainana mba hafahana mahatanteraka ny zavatra misy ihany koa nge ny tena akamaroany matetika mahatonga nay lehilahy tsy maniraka ny vehivavy hitady vola dia le asa rotam-piaro hoe zavatra tsy dia mety loatra izany fa ny fatokisana no tokony iseho anatin'ny tokantrano mba hahafahan'ny fiaina tokantrano mirindra misaotra indrindra. Nambarany feno teo moa hoe mora ho an'ny vehivavy ny mitady asa fa sarotra ho an'ny lehilahy tsy hoe ngamba tsy hoe mora ho an'ny vehivavy ny mahita asa mantsy tena mora ho an'ny vehivavy mihitsy mahita asa satria ny vehivavy zatra ilay mikenikenina ny antsipiriany zavatra vehivavy afaka mamorona hoe rehefa tsy mety ty anao anty tsy mety ty anao anty tsy mety ty anao anty dia ny lehilahy koa rehefa mahita fa miasa le vehivavy mifona amin'ny fomba fiteny hoe midebra rehefa teny hoe débrouillard le vehivavy dia petrapetraka tsara makasaina le lehilahy maro zany tranga zany eto fiarahamonina dia rehefa petrapetraka tsara le lehilahy ny lehilahy koa tsy mba hoe petraka tsara fa efa miasa mafy le vehivavy fa mbola mifanarana pony ihany ny tiany atao
na ny manao baolina na ny manao dômy na ny miaraka amin'ny namana na misotro toaka na sisa satria ilay vehivavy efa miasa tsy fantatra aloha zay tena anatin'ny saina kosa hoe akamoana ve le isa fanararaotana an'ilay vehivavy miasa le izy an'ilay vehivavy ka tonga amin'ilay ankizy tinany satria raha ny fomba fijery sy ny fomba fisainana ny lojikan-javatra ny lojikan'ny ainatsika dia ny vehivavy natao hiteraka avy amin'Andriamanitra moa zany sazy ny Adama sy Eva le vehivavy natao hiteraka ny jafajafa ampiterahana ozy fa ny lehilahy natao hihinana ny atsembohan'ny tavany no hinanany zay misy tenin'Andriamanitra raha amin'ny baiboly no jerentsika dia le lehilahy nefa tsy natsembohan'ny tavany no hinanana fa lasa natsembohan'ny tavandra vehivavy rehefa avy eo amin'izay le lehilahy rehefa tsemboka ny tavandra vehivavy lehilahy manara-poa fa tsy mieritreritra hoe inana iny fa ny lehilahy rehefa tsy miasa vehivavy fa ny lehilahy no miasa mahazo latsa ihany io vehivavy io indraindray a dia mbola hiverina ihany ato amin'ilay hoe vehivavy manjary kizitina izy ny lojika amin'ny vehivavy mikarakara ho tokantrano izy anefa ny vehivavy koa na miasa tsy mahavita hoe avy any-ampiasana dia tsy hikarakara ho tokantrano fa mikarakara izy ho tokantrano eo mahatonga le hoe mitabataba izy kizitina izy angamba tsy hoe manao tsinitsina ny lehilahy izy rehefa miasa fa ny fomba fijerin'le lehilahy izay tena anabotolo zavatra mandrakariva no mahatonga izay fomba fijery izay hoe manamban'ny lehilahy ny vehivavy miasa fa au contraire mety tena hoe manampy mihitsy an'ilay ilany aza le vehivavy miasa manao ahoana izay ia ao anatin'izay marina tokoa zay zokovavy hoe manampy an'lehilahy ny fiasan'ny vehivavy fa zavatra iainana anivon'ny fiarahamonina izay zavatra resahana izay mora hoy ateo no mahita asa araka ny teninao teo hoe midebra ny vehivavy dia mora mahita izy fa ao anatin'izay fahitana izay betsaka anivon'ny fiarahamonina hita maso zany eny amin'ny lalaka le rehetra eny hoe raha miasa ka sendran'ny sakotra ilay vadiny na sendran'ny sakotra ilay lehilahy dia indraindray manao tsinotsinona ary misy aza zavatra misy zany hoe iny le vehivavy fa lasa mandeha miasa dia raha lehilahy mijanona ao trano misy fotoana mety hoe te hivoaka tapoka dia mahita an'ilay vehivavy miasa fa ao anatin'ilay fahasimbatsainy dia na iza miaraka aminazy eny na iza dia hoe nanao sipaka mahatonga an'ilay fikorotana ao anatin'ny tokantrano dia izay zavatra izay no natonga ny teny am-piandohana hoe lay asa rotam-piaro zay tokony ho fantarina mazava hoe inona zavatra misy alohan'ny ahatonga n'izay fahatezekana izay fa ilaina hoy ilaina ny fiasan'ny vehivavy satria zavatra afaka mifanampy afaka mifanohana lasin'ny vavy marina ny teninao ara-baiboly hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao fa izay fahatsembohan'ny tava zay raha ny lehilahy rery tsy vita tena tsy vita zany ankehitriny ia momba ny loha hevitra moa araka ny tenin'ny madama teo eo amin'le hoe mety hoe kizitina ny vehivavy avy any amin'ny iasahany any dia mety hoe atabataba izy na akitakitany ray mpianakaviana ao anivon'ny tokantrano nefa tsy aroso tadio ihany koa nefa fa izay lehilahy mety hoe tsy fidiny ohatra ny tsy ahafahana miasa na tsy nahitana asa noho ny toetra raha misy amin'ny firenena ohatra na ny manodidina sy ny ohatra izany dia raha mikizitina ny vehivavy avy any mety mba ho simba ihany ny saina amin'ny lafiny iray satria izahay tsy miasa fa vehivavy ny mamelona dia tsy maintsy ho lasa ihany saina ndry latsa makanina indray zany ohatra lasa niovy ty satria rehefa miasa toetra raha pirenena mihitsy amin'ny vehivavy miasa sy lehilahy tsy miasa kosa aloha ia ohatra hoe andeha raha isika ohatra tamin'ny inona ny tamin'ny andron'ny covid ireny ohatra be da be mihitsy ny ray mpianakaviana lasa very asa tamin'ireny tsy anasa ny vehivavy nefa isan-tanin'izay amin'ny mahavehivavy azy mety mahita asa madinidinika any izy amin'ny mahavehivavy azy mora atao dia lasa izy ohatra no midebra araka ny fitenanao teo midebra ndrehetrarehetra ohatrany dia eny atsefatsefany ihany koa mety andeha tampoka ny teny tsy voahevitra mety andeha ny latsalatsa tampoka dia somary voatsindrona somarary ihany fomony ny lehilahy indray tsy andanin'izay ho toheriko indray ny lehilahy indray misy amintsika indray ohatra raha miasa vehivavy tsy miasa dia lasa araka ny teny teo misy ny asa rotam-piaro veroany ohatra hoe asa rotam-piaro no tsy andefasana ilay vehivavy miasa isika nefa rehefa miasa raha miasa isika raha misy ny zavatra mampiditra tao ikana hoe mampiditra voly tsika ao anivon'ny tokantrano dia nefa tsika mampiditra voly io lasa tsy mahatsapa ny andraikitra ao raha isika ao anivon'ny tokantrano tsika mieritreritra le lehilahy mieritreritra hoe mampidy-bola ihany ny anjara andraiky ny ao anivon'ny tokantrano anefa mbola misy andraiky ny ankoatr'izay ihany koa ny fitadiavam-bola fampidiram-bola zany
nefa tena hoe andraikitra hafa manokana mihitsy iny anymaha lehilahy ny lehilahy hoe anjarany no miaso mamelona ny ankohonany fa indraindray aminay lehilahy ihany koa misy manana teotran'izany hoe za mipapiti-bola atao trano za zany lehilahy atao trano je suis l'homme de la maison izy ny fitenenana amin'ny teny frantsay ao le vehivavy indray lasa raisy no toy ny mpiasa kely ny vao tsy mipetraka amin'ny mahavehivavy azy nefa radiniana ihany koa ny vehivavy ihany koa nefa asony tokantrano raha tsy misy ny vehivavy tsisy zavatra mirindra ao anivon'ny tokantrano eny na dia ataontsika hoe ivola ampidiriny lehilahy io arane andeha toerana lehilahy ny tantana io tsy tonga raha ataontsika hoe vola tokony atody farany volana ne tsy matody fa noho ny hoe vehivavy no mitantana io vehivavy araka ny mahavehivavy izay hainy daholo no mipitsipitsy na hainy no mikajikajy fa raha ny lehilahy tsy ahatandrina an'io mihitsy ary tsy tonga anivon'ny amin'ny fepotona farany andraisana ny vola manaraka indray io dia lasa mifamoha foana eo anivon'ny tokantrano amin'izay na nitanjona tiany tsirairay hokendrena ary amin'izay tiany mpivady hokendrena ny tokantrano anakay hokendrena lasa tsy tratra satria etsy andaniny indray saro-piaro etsy andaniny indray tratra an'le izy complexe de suivi complexe ohatra hoe rehefa miteny ny vehivavy dia lasa zavatra hafa foana saina satria manenjika ny eritreritra ny lehilahy indray raha mivoaka indray raha vehivavy hitady asa lasa asarotam-piaro tonga aloha ny asarotam-piaro ny tena manimba zavatra maro indrindra fa amintsika lehilahy manafatra amin'ny any atokantrano ho antsika lehilahy ny asarotam-piaro zany tena eny lehilahy iza moa tsy sarom-piaro amin'olo tiany zany fa mba hizahana ho alefahana le izy aiaya lehilahy ny tena sarom-piaro lehilahy ny tena sarom-piaro lehilahy ny tena sarom-piaro fa saingany tsy fantany fotsiny hoe izy manao nefa rehefa ataon'ny olona izy tsy mazaka lasa manao viandrala tsy mba marary le izy matetika koa zany matetika raha mitady ny vehivavy dia misy ny lehilahy zany ny kamokamo ohatrany hoe kamo lava zany lehilahy dia io zany mahatonga ny vehivavy koa indraindray mahatonga ny vehivavy kizitina tsy maintsy ataony tsinitsinina satria ianao kamokamo izy vizaka avany ianao zany hipetraka fosiny eo fa ho antsika lehilahy zany tsy mila mitady vola foana fa tsy hoe iny vehivavy mitady dia ianao kamo etsy farany ianao voahitsaka zany zay le izy le voahitsaka tsindrio satria zao tsy izay vehivavy miasa kosa ny any vehivavy ane zao no zavatra tokony ho fantatrareo ny any vehivavy ny azy io teny mahery io no fitaovam-piadiny io ny azy mba fitaovam-piadiny efa farany marary izy dia mahateny marary izy efa farany miantra amin'ny atezerany dia tafiteny ratsy izy efa farany miantra amin'ny ala heliny dia mitady fangorahana izy ka averiko ihany amin'ilay hoe ohatra zao te hoe covid ozy isika fery asa be da be ny lehilahy fery asa daholo ny rehetrarehetra fery fianarana koa aza mpianatra koa fa manina vehivavy mahita hoe hay ary misy tanàna be da be ravitsara maro nanao an'izany za manokana dia niasa mafy tamin'ny fotoana ny covid nanao assistante psychologique dia maro be mihitsy teto amin'ny firenetsika Tananarivo moa zany ny tena hitako hoe ity misy tanàna maromaro kininimpotsy ity misy tanàna maromaro ravitsara ifanaraka amin'ny tompon'ity tanàna ity mba vidiko hoe mekoatrinareo dia manoko an'iny any ty amin'ny akaikin'ny ramay miaramila andohana analakely moa ny tena nisy mpivarotra anazy tamin'izany fotoana zany dia teo mamasiny ka manina ny vehivavy na vita nanao an'izany koa manina ny lehilahy very asa dia mipetraka fotsiny misy lehilahy ihany nanao an'izany ny varotra saingy raha roapolo ny vehivavy ny varotra an'izany telo ihany lehilahy misy lehilahy ohatra tonga maka vola any an-tsena lera matoa zany tonga maraina izy koa fa te hiala amin'ny arerahany amin'ny sorosainy amin'ny ankizy leranga ao an-trano fotsiny iny korotana ny fisaina indray lehilahy manko fotsiny raha inona ny sakafo androany lehilahy mety hoe mametraka vola dia izay fotsiny dia mitempona ny vehivavy inona ny loka atao inona no atao anjaran'ny olona rehetra any rehefa miray trano fa tsy anjaran'ny vehivavy rehetra any asa saina dia andahoana totoka anjarany rery dia izy efa andeha dia efa mieritreritra izy hoe inona zarany ary mandeha any am-pivarotana mbola tonga indray le lehilahy aloha akasakafo atoandro efa nalafo akasakafo atoandro tsy ampy vola omen'ny vehivavy raha lehilahy te mialatsiny fomba fitenenana satria lehilahy daholo eto manatrika reto entre guillemets te pince mamorona indray raha lehilahy ao amin'ny rehetrarehetra ao
indraindray le zazakely efa tsy rarahina tsony le reniny anefa ny any an-tsena na ndraindray koa le reniny le zaza aterina any an-tsena any amin'le reniny fa hoe misy fotoanako amin'ny namako zay hitaditady ohatra misy mialatsiny fomba fiteny nareo any an-trano ana fa fiarahamonina ny any antsika misy kandrakandra kely mba ho atao zay lasa mandeha any verina avy any mamo na maimbotoka fotsiny ary fa tsy mamo tonga de mitabataba le vehivavy na de hoe le namana aza no vidy an'le tokatany tsy aritra ilazako ny maharary le vehivavy daholo zany satria raha miasa le vehivavy de araka ny teniny ny Edouard teo hoe rehefa tsy asa ianao de voahitsaka mety tsy hoe voahitsaka satria ny vehivavy miasa de tadidio ny akamaroany vehivavy miasa raha tsara fanabeazana tany amin'ny ray aman-dreniny tsy olona ivarotra ny tenany amina resaka asa mihitsy misy fitenenany vazaha hoe satria ny promotion kanape mahazo fisondrotan-karama fisondrotana grady satria mivarotra ny tenany amin'ny lehibeany fa ny vehivavy raha tsara fanabeazana tany amin'ny reniny indrindrindrindra tsy mieritreritra mihitsy ahazo asa noho ny fivarotan-tenany fa ny vehivavy rehefa miasa vehivavy tsara taiza rehefa miasa de ny asa ny fantany de zao ho fanampininy ao atokantranony ka mba mila diovina ihany ny eritreritrareo lehilahy am'zany eto zao de faly be mihitsy satria nareo tena nareo ihany no miteny hoe sary-piaro koa ny lehilahy vehivavy ihany manko mahazo loza io akaisandray taisandray fa ny zavatra tiako atokafana aminareo hoe zay ny fomba ny vehivavy mety mba manontany izy zay efa napetraka hoe ho fanaka malemilemy kokoa de mety hoe tsy hitovy ny hery fa fanaka malemilemy kokoa ny vehivavy nefany ny saina mahery tena mahery be ny vehivavy ny fotoana fandarana teto efa nilazako hoe raha ny lehilahy natao hiteraka de tsy misy taranaka be da be ny olombelona satria ny lehilahy tsy mazaka marary vehivavy mazaka an'le marary be reny mifera ihantsika amin'ny loha hevitra hoe fomba fieritreritry ny lehilahy fanatrehan'ny lehilahy ny hoe vehivavy akoatran'le asarotam-piaro sy n'le hoe lasa kamo lasa mieritreritra inona rehefa miasa le vehivavy akoatran'izany rehetrarehetra zany ny fiatrehanareo an'le vehivavy mandeha mivoaka miasa satria ifanakonana ny asa fivelomana fitadiavam-bola ao tokantrano amin'izao fotoana izao noho ny fahasarotam-piainana mino kosa nefa tsy zato isan-jato ny tokantrano fa misy andro vehivavy mbola mipetraka ao tokantrano zay mitantana tsara ny volany vatiny mety ampy hoanina mandrapatonga ny fandraisam-bola manaraka indray fa mety tsy manara-po izy fiafin'ny fahaiza mitantana zay fa tsy amin'izao fotoana izao kosa zato isan-jato ny olona rehetra de voaka ny trano daholo ny vehivavy manoloana le fitantanan'ny lehilahy le ao atokantrano indray rehefa lasa miasa le vehivavy manakambaran'izany nareo ia ao anatin'izay rehetra izay de teboka telo samy hafa no lazainy madame Vonta tamy teo hoe ny zavatra misy amin'ny vehivavy rehefa reraka any amin'ny asa any izy de kizitina raisy koa any amin'izay de marina tokoa zany ary zavatra misy ainanay lehilahy zany hoe rehefa reradreraka avy any ny vehivavy raha toka miasa izy na mivakotra izy de kizitina ny zavatra rehetra zay mety tsy araky ny fieritreretany sy ny fiheverany raha plasy hafa nametrahany ataoko hoe lamba anankiray ohatra de tsy eo amin'ilay plasy nametrahany azy lamba de mampitabataba azy de zay zavatra zay mihitsy no manaingy any lehilahy ka mahatonga ny lehilahy manana fisainana hafa hoe fa maninona ny ala teto ianao ny lama tsara ny resaka tsara tsy nitabataba fa rehefa miverina avany ianao de mikizitiny ianao tapahakely feno fanabeazana ihany koa zany feno tena voaingana mihitsy zany nampianatra ny ankizy an'izany hoe zay zaza voakapoka raha toka ny stylo anay mipetraka ambola tabatra fisakafoanana de kapoha mamanay zay aza ty petrapetraka fa amin'ny toerany daholo ny zavatra rehetra fa tsisy vera mihitsy kosa ho any ambony fandriana aloha mahakizitina normal fa izany sa mahakizitina manaiky an'izay efa misy mety hoe nampiasaina le lamba napetraka teo lamba zany no raisiko ohatra hoe nisy lamba napetraka teo amin'ilay toerany fa rehefa avy nampiasaina iny de satria nampiasaina de maloto zany tsy tokony hoe tsony le plasiny fa mipetraka any amin'ny plasina lamba maloto de iny am'izay avy eo ny mahakizitina de eo zany de efa mampieritreritra ny lehilahy hoe fa maninona ray zay
teboka faharoa hoe ahoana ny fiatrehanay lehilahy any vehivavy a miasa tena zava-dehibe ho anay zany satria mahatsapy zay hoe mifanohana sy mifanampy aminay ny vadinay miaraka mamelona ny ankonany satria raha fahazay eo any hoe ny lahy no mitady fa ny vavy mikarakara de tsy vitan'izany zao fa tamin'izany ny vary mety mbola 10 na 20 mikapoaka fa zao efa 10 noho izany raha le karama kely hitan'ny lehilahy mety tsy havita tsy havanina n'ilay tokantrano rery raha le tokantrano raha le lehilahy rery ny miasa ka ilaina ny vehivavy manampy azy ao anatin'izay ary ny teboka fahatelo hoe inona ny zavatra mahatonga n'ilay lehilahy mety ho kizitina na mety ho sarotiny raha mahita n'ilay vehivavy miasa tena miverina amin'ny teniko foana misy tokoa ny hoe vehivavy miasa fa tsy mahay mihevitra tsy mahay mametraka ny zavatra tokony ho apetraka hoe etokatreto a tena anjarako tena manaiky a misy fotoana mety hoe marary ny lehilahy tena tsy mazaka zay lehilahy tena tsy mazaka ka raha rasa kely ary tena ay manaintainy zay ary tena marary izay fa ny vehivavy mazaka ka ny vehivavy nge fa ny men'Andriamanitra tsotrano hoe na hoe oziny hoe amin'ny fahorina no anananareo anaka ka efa anjaranareo avy aminjanahary zany fa tsy avaty aminay ay akary maninonareo nasaina mitady volana tsy amboany tafanareo ny hinananareo nefa manao koa ny vehivavy satria fanampiana fiainana ka minareo fanampiana koa fiterahany ka iny efa tsy mety aminay iny ray zavatra oraisiko eo am'le hoe fa maninona ny vehivavy no afaka mampiasa saina kokoa tia karokaroka kokoa noho ny lehilahy satria raha ndetsika nde jerentsika eo lalàna ara-boajanahary nge nijereny ny vehivavy araka ny mahavehivavy azy zay malemilemy mety tsy havita asa vita ny lehilahy izy fa ny saina azy no ampiasainy any ka raha isika am'leko resaka covid teo ihany hoe lasa manina izy niala tamin'ny asany mavita misy ravitsara ery misy kinimpotsy ery makandreny de mivarotra an'ireny nefa ny lehilahy ndray tsy mifanondra ny vehivavy zany a tsy ao any mihitsy le hoe enatrenatra sy ny fiafikafiana nohatra zany fa ny azy aloha voalohany indrindra atao amin'le zanany ny tena lian'ny sainy voaloha satria tsy maintsy andeha lavitra ny sainy hoe raha tsy asa inona no an'reto zanako reto ho anay lehilahy kosa ndray fanohatra amin'izay satria raha zazo ohatra niala tamin'ny asako ataoko ahoana ary madamo any andeha hitsipona ravikinina sy any ary ohatra misy enatra ihany eo anivon'ny lehilahy satria lehilahy nitondro molotry ny afako ery an-danitsy la be volona no fosana be sy any ve reny ve ny amidy fa mina raha mba manao zavatra ve anamina nendaka le manendaka kosa aloha io ndray tsy ao anatiny ihany iny lehilahy mety tsy sarokenatra fa mety ambom-pondehilahy za ve olona taty am'ireo de ndeha hitsipina ravikazo any amin'ny vehivavy za raha tatyana taty tiano avitany zanako hinanany zanako tiana avitan'ny fianarany zanako tiana ampingoko kely ny tokantranoko tiana ampilamina fiainako ataoko ty tsy mangalatra tsinona ty tsy mivarotena ty tsy mamono olona fa ity ny tena hoe ny herintsandroko sy ny herim-poko no iasako ka ny lehilahy tena manana an'izay toetra izay hoe raha manao an'ity de ngody mba hitany namako araka izay tena ny zokovavy zay hoe ny ampo ny lehilahy manana ambo fa ny fisaina ny tena manakatra zavatra be hoe raha mavita an'ity zao de manao an'ity amin'ny ankonako fa ilay enatra sy ilay ampo ao anatiny sy avitanany zay ka raha ny teny zokovavy verina amin'le tain'ny ionja teo hoe tamin'ny covid zao ny raisina ohatra de tena betsaka ny vehivavy navita ny vakotra fa ny lehilahy misaina hoe raha tonga tapitra tapika any lera mety ho voasambotra zay de anana tomobile fa ny vehivavy nety amin'ireny tsy voasambotra fa rehefa tonga ny fotoana hoe midy amin'ny 12 de mahita isitriana ny foana ihany fa izay tonga de matahotra surtout atao hoe lehilahy somary lofosana araky ny teny sakaiza teo hoe lofosana ny lehilahy ka raha lazain'ny olona rehefa avy eo satria midy ao anatin'ny fotoana hoe efa mikatona ny fotoana nefa mbola mandehandeha eny mety anahirany zay de zay zavatra zay ny manaingy anay hoe aloha mijanonjanona eto ihany fa saude de ialana amin'le saude de betsaka no misaina sy mieritreritra hoe akamonany an'le io fa le ambopoly ao anaty matanjaka tena matanjaka fa lay anatanterahana azy no tsy ambopo zany io e atamahela tsy mety afaka tsy voajanary io fotsiny iadama iny ty nataonao efa nafarako anao fa tsy hoaniny ty voankazo ty inona ny fialany
Evana namany. Vehivavy zay nome ailiny any amin'Andriamanitra ny diso raha mba evana ataony hoe le hevity tsy sainana le hevity sarotra tenenina dia ekeko fa Andriamanitra indray ianao ny lian'iny diso hoe vehivavy zay nomenao ananina ny meaka dia ninana ohatra ny tehiteny izy hoe ianao no te hanome vehivavy anay eoko zao hoe ninana ihany le izy tsy ampom-pon-dehilahy fa le izy le adama ela ao anatin'le lehilahy zay mety manana toetsana hoe tsy manaiky diso tsy manaiky resy tsy manaiky sisisa raha miresaka tsy to hoe voasambotra vehivavy mpitandry filaminana tsy fidy lehilahy na vehivavy tamin'ireny fotoana ireny satria covid tsy fidy lehilahy na vehivavy koa raha tena koa ary hoe tena ho samborina ary andao tsy maintsy samborina ray aminareo vady eo tokantrano dia le vehivavy ny tianareo andeha fa tsy le lehilahy ganareo mavita rehetrarehetra ao tokantrano ao iso dia manakona izay ny naidoara fa tsy miteny mihitsy izy tamin'ireny covid ireny moa zany efa niainana zany reny satria ny tena ampivarotra ihany tamin'ny mbola anjony reny dia efa niaina tamin'le fivarotana kininina zany fa ny kininina tsy hoe alaina nanina fa to dia misy manatitra eo analakely zay eo amin'ny pavillon dia to dia eo anao misolo teo karazany be da be samy manao daholo zany isana zay hitany voly hinanana fa tsy maintsy voaroky aloha vao tonga ny amin'ny raiky ambin'ny folo dia efa tsy maintsy voaroky aloha dia tsy maintsy mody any analakely anao zany mody any Lotapinako zay le izy eny tonga any amin'izay le izy tsika hoa fa leo amin'ny fanatrehanareo lehilahy resahanareo manko izay vehivavy nefa reo no eto zao eo amin'ny fanatrehanareo an'le hoe mandeha mivoaka miasa an'le vehivavy ianareo indray izany no ao an-trano hoe nikenikenina rehetrarehetrarehetrarehetra ny zaza tsy maintsy jerijerena ny sakafo tsy maintsy eritreretina tsy maintsy ho atao dia ahoana ny fanatrehanareo an'izany afaka za manokana zao amin'izao fotoana zao tsy izay mihitsy zany ny toerako amin'izao dia eo an-tanàna zany mitady vola dia vadiko any Analakely dia tsy maintsy ianao zany mikarakara ny sakafo fa satria amin'ny alina be vao mody amin'ny 7 alina dia tsy maintsy efa masaka ny sakafona ankizy dia hifanampiana foana zany ny fiainana dia amin'izay mba mirindra tsara ny tokantrano zany hoe tsy mampaninina le izy fa tsy dia tsy mampanina ka ia anamafisako an'izay ny namana rina Edouard teo zay le izy koa zany miainga tany amin'ny fitezana tany anivon'ny ray aman-dreny tany indrindra fa ho ana lehilahy satria raha tany anivon'ny tokantranonao tany nefa zatra manao raharaha am-behivavy ataoko angamba tsy dia olana loatra hoe tonga ty amin'ny tokantranonao ianao tsy olana aminao ny manasa vilia tsy olana aminao ny matsaka tsy olana aminao ny borositrano tsy olana aminao koa manary an'le tsy ambarako ry fa mety ho vitanao daholo raha tena hoe zatra nanao tany anivon'ny tokantrano ray aman-dreny na dia zany zavatra zany zany tena marina dia atao hoe tsy nilana ampianarin'ny ray aman-dreny zany fa ianao mila manana fandavan-tena mila manana fahalalana ianao na fanetretena ihany koa manao an'izay zavatra ataoko angamba tsy dia olana loatra zay fanabeazana avy amin'ny ray aman-dreny mihitsy le izy dia miankina amin'ny finiavanao sy ny fandavan-tenanao le izy fa raha ataoko hoe lehilahy be aingitraingitra kosa aloha hoe za ranga mitady vola ihany ny asako za tsy mahavita an'izany fa anjarany vivavy zany tsisy raharavanao anivon'ny tokantrano fa amin'ny lafindray le izy misy fanabeazana avy anivon'ny tokantrano ihany ray aman-dreny ihany ia hiverina hijeren'izay hevitra zay tsika hoe ahoana ny fiatrehan'ny lehilahy zany vehivavy miasa izany eo amin'ny fiaina tokantrano araka ny teniny ionja teo dia tsotra sy mazava hoe miankina amin'ny fanabeazana io ilay fanabeazana avy any amin'ny ray aman-dreny no tena niangana hoe ianao tamin'ny fony mbola atao amin'ny ray aman-dreny dia afaka ny karakara ianao satria ny ray aman-dreny mandeha mitady ianao mijanona ohatrany rehefa vakansa dikan'izany mikarakara n'ilay tokantrano ilay ankohonanao ianao satria tsy maintsy misy fananaranao izay zavatra izay dia ilaina zany tsy ho anay manokana ho ahy manokana no resahana satroko ary tena mety amiko tsy olana amiko eo anivon'ny ankohonako hoe mandeha mitady vola ny vadiko satria ilay zavatra ataony haiko ary afaka ataoko na tsy eo azy izy satria raha ohatra ka tetra azy manokana raha misy ny fotoana mety tsy maintsy andeha izy manoloana ny vakotra ataony dia iza zany ho fa tsany miresaka izy misondro zao fa ianao tokantrano zany ka zay le mahatonga ny hoe ataoko le andraikitra ataony rehefa mijanona eo satria ilainy zany haiko le izy afaka tanterahako ndraraha rehetrarehetra anatin'ny tokantrano afaka atao satria izay hoe ahafahana manao zay
araky le fitazana tany ami'ray aman-dreny efa voaray anao zany hoe reto zavatra reto avy ny zavatra atao ka na mandeha mitady vola aza ny vehivavy de afaka ataon'ny lehilahy zany fa izany anefa tsy midika hoe satria lasa ny vadiko nandeha nitady vola de za andeha atoritory sy hipetraka fa miandry azy eo ny drara tsy izay le izy fa rehefa lasa izy satria za tokony nandeha nitady fa za ato an-trano fa izy lasa de za zany no manatanteraka azy de miverina am'le teniko ihany a eo amin'ny fiainana hoe tsy hampaninina ny lehilahy ve le izy mety amin'ny fiainana zany ny fahatokisana ny valeranao ao anatin'ny tokantranonao a no mampanaiky anao hoe ino valerako ohatr'izao a tsy anao tsinitsinina ny vadiko na mandeha mitady azy andrasa aloha fa sika mitaiza mitaiza sy manabe eto amin'ny fandarana tsy hoe tsy mampaninina ny lehilahy ve le izy tonga any amin'ny ady zay raha hoe tsy mampanina tsisy tsy mampanina mihitsy teo fa ahoana ny fihatrehan'ny lehilahy le izy ny van'le izy zany azony lehilahy atao tsara ny miatrika azony lehilahy atao ny miatrika ny vadiny mandeha mivoaka mitady ary ny lehilahy indray no misolo lay rara misolo lay raran'lay vehivavy tsy isolo toerana mihitsy satria mivaty lahy sy vavy karaha misolo toerana n'lay vavy de lasa vehivavy indray zany le lehilahy fa misolo rara no fitentsika mazava ny fomba hitenenantsika satria fanabeazana eto amin'ity fandarana ity de mahafinaritra famohana zay saika matetika tokoa amin'izao fotoana izao isan'ny marava ny fiaina tokantrano maro rehefa rava ny fiainam-pitiavana mazava loatra rava ny fiaina tokantrano ny tsy fahazakan'ny lehilahy ny fisondrotana anankiray misy eo amin'ny vatiny te heritreritra mazana hoe te hifaninana koa amin'ilay vehivavy lay lehilahy fa ny lehilahy de tokony matokony tenany foana fa lohany ankonana izy eo amin'ny toerana ka na tiany vantany moa ny anionja teo fa na manary-po izy na manasa lamban-jazy izy na mbola mampandry azy izy raha zay no eritreritra ny fandraisana ndraikitra sy fitiavany eo amin'ny tokantranony dia azy zay matetika ny mandina sy ny fiarahamonina no makasarotra amin'ilay fiainana ankonana sy fiaina tokantrano ny hafa fa ny hafa mahazaka ihany tonga eo amin'ny hoe vehivavy resanareo tony hoe vehivavy mitabatabana vehivavy lasa manitsaka na vehivavy lasa de mbola averiko ihany ny vehivavy manko izay manana etsi-po mafy kokoa fa ny sainany azy eo ihany mba tonga azy miteny betsaka tonga eto amin'ny atao hoe fanabeazana tany amin'ny ray aman-dreny za de mamerina amintsika ray aman-dreny fa raha merikasina ny amin'ny fiaina tokantrano isika de mila manabe ny zanatsika ho zatra manao raharaha tsy hoe mandray andraiky afa ny andraikitra afa ny adidy afa ny raharaha hoe sampan-draharaha momba ny tompony andraikitry ny mpiadidiny samihafa zany rehetra zany ny tompon-draharaha no voalohany indrindra tsy lazaina matetika nefa zany eto amin'ny tany sy ny firenena tsy lazaina matetika nefa zany na de amin'ny fiarahamonina azy efa zary very zany eo amin'ny ankonana ny hoe manao raharaha ny zaza amin'izao fotoana izao zay variana amin'ny telefona variana amin'ny internet variana amin'ny jeu variana amin'ny loka variana amin'ny mampiaraka kely rehetrarehetra eny de tsy manana raharaha intsony ny raharaha nefa no miteraka andraikitra ary ny andraikitra no maniraka aminao adidy ny adidy tsy maintsy mantsy andraikitra mety azo ialana ihany fa ny adidy tsy maintsy atao zay ataontsika gasy tsotsotra kely hoe adidy tsy an'olon-dratsy rehefa mavesatra zany adidy zany na tsy tianao aza lay olona rehefa adidy mandeha ianao tsy maintsy mandeha ianao ka isan'ny famerenana anankiray eo anivony fiaina tokantrano fiaina mpianakaviana ny hoe zaza manao raharaha fa raha mbola kely tokoa le zaza nampianarina manao raharaha ainy ny ataony ary ny zavatra manahirana indray amin'izay zavatra anankiray zay somary manara roatra kely indray ny vehivavy rehefa ilay zazazatra ilay lehilahy zatra nanao raharaha be indray no ny vadiny de lasa izy indray tsy manao mihitsy pasy lamby io mba hita ty hoan'io manaofy rano mafana
mba raiso zasy io mba hoentikakay izazy io tondroto io zazy io eny de nyrenin'le lehilahy am'izay fotoana zay tsy mazaka ny zaronanao an'izany ny zanany fa tsy mazaka le reniny rehefa mahita le zanany atao an'izany satria nahoany ny reniny a tsy vadiny ngamba madivadiva ifarana ny fotoanantsika na finaritra ny fiarahana fa za zany de manao hoe manana hafatra fohifohy ianareo fohifohy sady tsotra ho an'ny raim-pianakaviana izay miaina ao atokantrano am'izao mahafinaritra ny filazan'ny Rina Edouard teo hoe le ramatoa miasa lavitrany amin'ny valony efa tsy maintsy efa masaka sakafo mihinana ny ankizy raisiko ny raharahany ataoko ny raharahany mintsika efa milamina zany ankohonana zany na de hoe le lehilahy aza no manao ny raharaha ary tsy mampaninona ny eritreriny manao hoe fitaiko ty raharaha ty satria izy andeha lavitra tsy mieritreritra zay ataony ihany izy na inona na inona miasa noho ny voan'ny vadiny indrano ataony raharaha ho an'ny zanany manana hafatra ianareo ho an'ny mpijery antsika hafatra fohifohy sady tsotra dia faranantsika amin'ny fotoana ndao ary ia todika amintsika lehilahy rehetra zay manaraka an'izao fandarana amorom-pantana izao ankehitriny tokoa de ilayntsika zany e aiza alefa lavitra ny saina aiza lotona ny saina fa zoantsika ary afaka ataotsika ny manampy mandray any andraikitra zay tokony ho tandrify atsika ao anatin'izay ka zava-dehibe ny fifanotronana na fifanampiana ao anatin'ny fiainatokantrano ka aza de manimba fisainana amin'ny zavatra misy raha toka miasa ny vadinao de ekeo ary tanterao ny adidy sy andraikitra zay tokony efaina sy tanterahana ao anatin'ny tokantrano fa aza ny asa rotam-piarinao no anakananao tsy hanampy anao amin'ny adidy aman'andraikitra dia mametraka ny mandram-piaona ho amintsika rehetra fendrakoatsan avy eo ambodirano manao kokoa atsika eo ambodirano manao kokoa ho an'ny président Vonjakasata zay tokony hoe eto androany fa noho ny asa de tsy afaka nanatrika ity fotoana ity izy ia nyandray afatra fohy ho antsika lehilahy zany aza raisinao fanambaninana ihany koa hoe fanaovana tsinotsinonanao ny fanampiana ny vadinao amin'ny lafiny raharaharaha ao atokantrano sy zay rehetra manodidina fikarakarana ny ankizy sy mikenikena madinidinika ao tokantrano satria ny fiainana hifanampiana manampy anao izy amin'ny fitadiavana ara-bola mba mila manampy azy koa ianao amin'ny ao atokantrano aza raisinao fanambaniny zany amaranako anazy dia manao kompatanana kely ho an'izy telo mianaka zay ao tokantrano ao ihany koa ireo rehetra izay mahafantatra na ny mpiara-miasa zany nivon'ny fiarahamonina rehetra eny raha miaro-tsonjany ireny na ny vahiny teto amin'ny amorom-patana te amin'ny tean'ity avy am-filoambodirano makasitraka indrindra tono ho antsika lehilahy zany de fanampiana foana ny fiainana de am'izay mirindra ho azy de mizotra makany zay sotra-betsaka io veloko ilasa ionja teo hoe fanampiana ny fiainana izy efa mba manampy antsika mitady vola de isika koa manampy aza fiterahana io nefa efa natokana ho anareo vehivavy reny zay no ela tompoky lasy tompoky vavy mifarana sady ny mifandarantsika amin'ity takariva ity isorana be deabe ianareo telo mirahalahy nisolo tena ny lehilahy am'izany am'izay resaka ny fanaovantsika teo aza sarotony ny anabavy de aza sarotony reny rehefa le manao raharaha be ny lehilahy mety malahelo any reny am'izany de malahelo koa ny anabavy ohatrany taloloha no ohatrany maro ny fomba firesaka atao mipiasa fotsiny atao mibody fotsiny fa am'izao fotoana zao de tena hoe iaraha mientana ny fiainana rehetrarehetra ary ao ka tsy ny avy any ivelany mihitsy no anisy ngidiny ao amin'ny fiainatokantrano ny hafa fa ny zava-dehibe indrindra asa zao de mizara zavatra tsara isika mba hanamafy ny tokantrano ny hafa zay efa rafa moa interafy iny fa ny zay mbola eo amperi ny tokantrano isika zay manana fahendrena de tokony mizara hanamafy ny tokantrano ny hafa zay mbola tsy rava am'izao fotoana zao mety tsy fahotana mafaty raha rava mety tsy mampaninona raha rava mety tsy mamono raha rava saingy kosa raha efa nanorona de aoka tsy andrava fotom-pisainana lehibe eo amin'ny tontolony maha-olombelona izany mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko